maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Ndeary ny salamo fahasivy ambin'ny folo amby zato manomboka eo amin'ny andininy fahatelo amby telopolo hatramin'ny fahefapolo no iombonantsika. Salamo fahasivy ambin'ny folo amby zato andininy fahatelo amby telopolo hatramin'ny fahefapolo. Mitsangana ry havana. Ho aminareo ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Hoy ny mpanao salamo: Jehovah, toroy ny lalany didinao aho, dia ho tandremako hatramin'ny farany izany. Omeo fahalalana aho mba hitandrina ny lalanao, eny hitandrina azy amin'ny foko rehetra aho. Ampandehanao amin'ny lalany didinao aho, fa izany no sitrako. Ampirisoa ny foko ho amin'ny teny vavolombelonao, fa tsy ho amin'ny fieremana. Avolio ny masoko tsy hijery zava-poana, velomy amin'ny lalanao aho. Tovy ny teninao amin'ny mpanomponao, izay matahotra anao indrindra. Esory ny fahafambaraka izay atahorako, fa tsara ny fitsipikao. Indro manana ny didinao aho, velomy amin'ny fahamarinanao. Amen. Hivavaka isika. Isaoranay ianao Andriamanitra ny mbola namoazanao anay maraina, ary nitondranao anay indray ao aminao ato an-tranonao amin'izao fotoana izao. Tafahoana aminao ilay feno fahamasinana izahay, ary dia miariary ny mahampanotanay. Mangataka ny anamasinanao anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana, manantena ny anonanao aminay ny famelan-keloka ary anirahanao ny fanahy masina mba hatokianay izany famelan-keloka izany. Indrindra koa anirahanao ny fanahy masina ahafahanay mandre ny teninao sy ny hafatra avy amin'izany. Jesosy, hovakiana ny soratra masina, tsy lova izahay, ary raha hiara hianatra izany izay andinika izany dia ampianara araka ny sitraponao koa. Amin'ny anaranao, amen. Anaraka ny vaky ny soratra masina araka ny fandarana mofinaina isika. Ny Matthieu toko faha-1 amby roapolo manomboka eo ny andininy faha-valo amby folo hatramin'ny faha-2 amby roapolo. Matthieu toko faha-1 amby roapolo, 7 amby folo, 2 amby roapolo. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary noho niverina maraina ankany an-tanàna izy dia noana, ary nahita hazo aviavy anankiray teo moron-dalana izy, dia nankeo aminy, kanto tsy nahita na inona inona teo aminy, afa-tsy ravina ihany. Dia hoy izy taminy: aza misy voa avy aminao mitsony mandrakizay. Dia maina vetivety foana ilay hazo aviavy. Anonitan'ny mpianatra izany dia gaga izy ka nanao hoe: nanao ahoana re no dia nahamaina vetivety io aviavy io? Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe: lazaiko aminareo marina tokoa, raha manam-pinoana ianareo ka tsy mianahana, dia tsy izao natao tamin'ny aviavy izao ihany no vitanareo. Fa raha hiteny amin'ity tendrombohitra ity aza ianareo ka hanao hoe mifindray ianao ka mianjera any an-dranomasina, dia ho tonga izany. Ary na inona no angatanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana, dia ho azonareo. Amen. Ray masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tompo irao ary ny fanahy masina mba ahafahany fiangonana mandray ny teninao, ho toy ny voatsarana fafy ao am-pony ny tsirairay, ary ahafahany koa mamovo tsara mendrika ny fiantsonao. Dia ny fanahy masina trany no antenainay hiaraka aminay mandritra itony fotoana sarobidy itony amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misy tsy nahazo taratasy ve isika? Amba misy afaka mitambatambatra. Mbola misy ambiny viany. Na ilay sary amin'ny telefona dia mba miasa amin'ny telefona ny sasany. Sotra tompo. Eny ary nentin'ny kalatra mofinaina ao amin'ny boky ny Matthieu isika, filazantsara araka ny Matthieu.
inona no voamarikareo a na azonareo zaraina momba n'izany atao hoe filazantsara araka ny Matthieu izany, tsy misy resaka 7 tsony eto. Fanambaran'ny Petera ny mahazanak'Andriamanitra ny Kristy tafiditra ao amin'ny fanekempinoana laharana 4. Ny fanoharana momba ny fanjakan'ny lanitra fampianarana amin'ny alalan'ny fanoharana ao amin'ny Matthieu 7:10. Soratana manokana ho an'ny Jiosy mba ilazana amin'izy ireo fa tena mifandray ny fanambarana ny Mesia araka ny testamenta taloha sy ny amin'ny Jesoa no Mesia. Amin'ny filazantsara kanjona ilay hoe Jesoa no Kristy zanak'Andriamanitra. Sambatra firiny ao. Sambatra 7. Afaka mijery sika dia mahafinaritra ilay fampizarana. Firy ny sambatra ao amin'ny Matthieu 5. Dao manisy sambatra ny malahelo, sambatra ny ory, sambatra ny malemy fanahy, sambatra ny nona, sambatra ny miantra, sambatra ny madio am-po, sambatra ny mpampiavana, sambatra izay enjehana. Firy izany? Mbola misy sambatra rahatry ny olona efa enjehana ihany izany. Firy izany ny isan'ny teny hoe sambatra? 7. Inona koa no mbola azo lazaina? Fanorenana fanasan'ny tompo. Tory teny lava be tao an-tendrombohitra, fampianarana moa ny anloran'ny soramandry azy. Fampianarana misika. Ay fanirana, toko hoe fampianarana. Ny fanirana araka ny 7:20. Ny fahagagana nataon'ny tompo fanasitranana. Inona reny andinin-tsoratra masina tena mora hay indrindra ao amin'io Matthieu io hoe ay tsy maninona e, tonga dia any amin'ny farany. 28, 11. Mankanesa ty amiko ianareo rehetra miasa fantatra sy mavesatretana. Matthieu 4:4. Raha sekoly alahady tsy teny an'izany dia izy milady sekoly alahady. Matthieu 4:4. Tsy ny mofo ihany no mbola misy hafa ve? Ahoana ny teniny? Izay ihany ilay izy tsisy tohiny. Marika ny misy. Anka, ilay hoe izy no henoy. Marika no misy izy no henoy. Inona koa? Tetiaran'i Jesoa araka ny filazantsara ao amin'ny filazantsara araka ny Matthieu. Ahoana ny fisehony ao? Manomboka amin'ny Abrahama dia mitety mankeny amin'ny Jesoa. Inona le tsy hitoviny amin'ny filazantsara araka ny Luc? Tetiaran'i Jesoa indray manomboka eo amin'ny Jesoa mifarana amin'ny Adama, ilay antsoiny hoe any amin'ny farany hoe Adama zanak'Andriamanitra. Hitantsika hoe raha izay tetiaran'izay dia mbola manamafy ny teny namantsika teo hoe manambara ty hampianatra ny Jiosy fa
miainga any amin'ny Abrahama ity raha Jesosy Kristy ity tena niorina tany amin'ny teny fikasana any amin'ny Abrahama ny momba ny Jesosy. Ho an'ny Lioka indray izay soratana ho an'ny jentilisa dia natombony eo amin'ny Jesosy ary any amin'ny loharanony izao olombelona rehetra izao dia i Adamo zany. Zay zany le mba soritsoritra ao anatin'ity soratra masina ity afaka mandroso angamby isika satria efa tonga ny ora androsoana miaraka. Mamerina kely vetivety ny taratasy eo ambanintsika ny mpanoratra ny boky dia Matthieu izay isan'ireo nantsoiny Jesosy araka ny Matthieu 5:5. Dao aloha marinina kely fa sao dia tsy izany no izy. Mba ho tsarotsika zany hoe aiza ho aiza amin'ny filazantsara araka amin'ny Matthieu ny antsonan'ny Matthieu dia mba tsy ny 4 ihany tadiditsika ry sekoly alahady fa ny 9 koa hoe aiza ho aiza amin'ny filazantsara araka ny Matthieu ny misy ny fiantsona ny mpanoratra fifananana soratra masina zany dia ny mpanoratra filazantsara di Matthieu ary ny antsoiny Jesosy azy dia ao amin'ny Matthieu 5:5 sy ny manaraka. Zany fomba hitadidiana zany. Fotoana nanoratana tsy hoe 17 Jolay akory fa mba nampiaingoaingona fotsiny hoe fotoana nanoratana io moa le efa ambara amintsika foana hoe raha miteny andreo taona anankiroa ireo dia anelanelandreo 90 hatramin'ny 20 taona talohan'ny Kristy. Io le mbola lazaina amintsika foana hoe ny arena izay tovozitsika ao amin'ny soratra masina dia arena tena vokatry ny fanahy masina satria raha 90 taona taty aorianan'i Jesosy Kristy vao manoratra ny apôstôly dia eritrereto hoe tadidinao ve ny tany amin'ny 30 taona lasa ka ho voasoratra ao zany toriteny lavabe zany tadidinao ve ny fampianaran'i Jesosy momba ny atao hoe fanjakan'ny lanitra ireo fanoharana maromaro azontsika jerena moa hoe firy ny fanoharana ataon'i Jesosy entiny mampianatra ny amin'ny fanjakan'ny lanitra ao amin'ny toko 7:10 fanoharana 7 nataon'i Jesosy momba ny navy zany koa dia azo atao fifaninana ny soratra masina dia tena hita mihitsy hoe mampitombo faharesen-dahatra ny fahafantarana fa tantarany tranga atao anatin'ny ohatra ka hatramin'ny 30 taona soratana manomboka eo amin'ny 90 taona manodidina hatrany amin'ny 20 taona. Io moa zany mety misy miteny hoe 12 taorianan'ny Kristy na 7 fa ny filazan'ny mpandinika zany tafiditra amin'ireo taona anankiroa ireo 90 taorianan'ny Kristy. Averina indray fa tena hoe tokony hisaotra an'Andriamanitra isika arogaga raha toka voasoratra ny tantara efa tany aloha be tany ny asan'ny fanahy mampatsiaro no nahatonga ny fanoratana tavela mandraka kehitriny eo ambany masontsika. Foto-kevitra lehibe fanambaran'ny namantsika teo ihany ny sasany ny fanambarana fa Jesosy no Messia izay voalaza ao amin'ny testameta taloha ny amin'ny fanjakan'ny lanitra araka ny fikirizan'i Jesosy mampianatra an'izany ao amin'ny Matthieu 7:10 ary mbola ampatsivina ihany fa ny filazana momba ny atao hoe fanjakan'ny lanitra dia mivoatra ao anatin'ity filazantsara ity tsy manao izay fanjakan'Andriamanitra fa fanjakan'ny lanitra satria ny jiosy dia tsy manonona foana moa zany manonona no hoe Andriamanitra amin'izay tiany hanonana azy dia nokendren'ny Matthieu mba ho tandremana zany dia nataony hoe fanjakan'ny lanitra fa tsy fanjakan'Andriamanitra ny filazana momba ny fanjakan'Andriamanitra ao amin'ny filazantsara araka ny Matthieu. Ny foto-kevitra anankiray koa dia ny hoe ny fampianarana momba an'izany atao hoe fahamarinana ny anaty fa tsy ivelambelany fotsiny. Kijery momba n'izany sika eto amin'ny ilay aviavy tsy namoa.
ny mampiavaka ny filazantsara araka ny Matio dia ny fampifandraisany matetika ny fampianarany na ny soratra azafady ny soratra napetrany amin'ny testameta taloha. Ny fisian'ireo fampianarana 5 lehibe efa nolazaintsika teo ny santionany. Ny voalohany dia ny fampianarana teo tendrombohitra ny Matio 5 hatramin'ny 7. Ny faharoa dia ny fampianarana momba ny fiantsona sy ny fanoloran-tena manomboka amin'ny fanambarana ny lisitra ireo apôstôly 12 araka ny Matio 10. Ny fahatelo dia ny fampianarana amin'ny alalan'ny fanoharana 7 ny amin'ny fanjakan'ny lanitra hitantsika amin'ny Matio 7:10. Ny fampianarana faefatra manandanja koa dia ny fampianarana momba ny fiarahamonina kristiana sy ny fiarahamonina ivelan'ny fiangonana ao Matio 5:12 le misy an'ilay nampianarana antsika hoe raha toka misy nampalahelo anao tamin'ny rahalanao dia ndana makany amin'ny mangingina dia teneno amin'ny fahadisoany fampianarana momba ny fametrahana fiarahamonina mirindra sy milamina. Ary ny farany dia ny fampianarana momba ny fiavian'ny tompo ny parozia izay misy fanoharana ny amin'ireo 5 adala sy 5 endry virjina 10 sy ny talenta anisan'izany dia ny amin'ny fiavian'ny tompo amin'ny andro farany manomboka eo amin'ny 420 hatrany amin'ny 5 sy ny 5 zay ny mampiavaka nyity filazantsara ity. Eo anloantsika ny texte ny amin'ny aviavy tsy namoa. Rehefa mamaky ny filazantsara isika dia mahita fa tantarany tranga tao anatin'ny herinandro masina ny momba ny aviavy tsy namoa. Taoriana ny akaran'i Jesoa tao Jerosalema dia nanadio ny tempoly izy misy an'ilay hoe tezitra ka nanongana ny latabatra tranoko tsy izy fieren'ny jiolahy fa trano fivavahana dia manaraka eo raha niverina ho any an-tanàna izy hoy ny fanondrona eo amin'ny 5:12 dia nona ary nanatona aviavy nanantena hita vo kanjo tsy nahita dia nozony ny aviavy ka maina ary nanontany ny mpianatra hoe fa inona loatra re ny anton'izao dia hoy Jesoa raha ohatra ka manana finoana ianareo dia tsy ny maina aviavy ihany ny vitanareo fa nahiteny azy ianareo hoe mianjera io tendrombohitra io any an-dranomasina dia vita zany mivavaka tao amin'ny finoana dia ery amin'ny 5:12 na inona no angatanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo. Izay ary havana ny amin'ity texte manoloana antsika ity texte tao anatin'ny herinandro masina fidirana amboninaitra tao Jerosalema ny mitarika an'izany ny fanadiovana ny tempoly ny ambany masika dia ny amin'ny aviavy tsy namoa izay fampianarana ny amin'ny finoana ny tena fototry n'izy io famantarana mampianatra antsika ny amin'ny finoana. Dia ny manaraka eo aoriana ny fanontaniana fandrika napetraky ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona tamin'i Jesoa ny amin'ny fahefana anaovany ny asany. Jery foto-kevitra anankitelo ao anatin'ity perikopa ity isika izay azo atao iompanana afatra Andriamanitra raha sendra hitory teny ianao androany anio hariva manoloana ny fianakaviana na ny ampiasana sy ny sisa. Misy foto-kevitra anankitelo azontsika raisina. Ny voalohany ity tantara momba ny aviavy tsy namoa ity dia famantarana mitondra hafatra tsy fanoharana izy io. Fanaon'i Jesoa no mampianatra amin'ny alalan'ny fanoharana fa eto Jesoa dia mampita hevitra araka an'Andriamanitra momba ny finoana amin'ny alalan'ny famantarana. Indraindray ny Baiboly dia manohatra ny fiangonana na ny zanak'Israely amin'ny aviavy na voaloboka. Hitantsika ohatra ao anatin'ny taratasy ny Jeremiasy, Ezekiela manohatra ny
aviavy amin'ny voaloboka. Jeremia ny zanak'Israely amin'ny aviavy. Jeremia 8:13 sy ny Osea 9:10 hitantsika eo amin'ny taratasy. Ao amin'ny Jeremia 8:13 izy ohatra dia efa miteny hoe tsy mamono voaloboka raviny fotsiny ny aviavy. Dia io ilay hoe misy ifandraisany amin'ny ao amin'ny testamenta taloha foana ny ambarany Mattio ato amin'ny filazantsarany. Jesosy dia inona zany ny hevitra voalohany ao? Manambara fitsarana amin'ny fivavahana tsisy vokany. Olona mivavabavaka fotsiny tsy mamoa dia ambaran'ny tompo fa hiara-ny fitsarana toy ny hoe avela ho faty tahaka nyity aviavy ity. Ny fahasamihafana eo amin'ny ravina sy ny voa. Ny ravina dia endrika hita maso ohatran'izao ravitry ny fiangonan'izao. Zavatra iainana na fombafomba koa azo atao hoe ravina. Ireo karazana sakramenta anitsika dia anankiroa: ny batisa sy ny fandraisana fanasan'ny tompo. Ny rafitra izay iainantsika ohatra ny presbyteriana sinodaly, ireny zany dia azo atao hoe karazana ravina. Fa ny voa kosa dia tena ilay asehony tsirairay eo amin'ny fiainany, ilay ataony fiangonana pratika eo amin'ny fiainany fiangonana, manontolo ny tetikasany, ny fijoroana ho vavolombelona any ivelan'ny fiangonana, na ny fiangonana manontolo na ny fiangonana kristianina tsirairay. Ireny no voa. Dia Andriamanitra tsy voafitaky ny ivelany hoe tsara be ny tempoly, tsara be ny rafitra hitondrana ny fiangonana, tsara be ny fandaminana momba ny sakramenta, tsara be ny fanomanany amin'izao sy ny amin'izao. Tsy voafitaky izany ny tompo, fa izy dia mijery hoe manahoana ny vokatra izany rafitra izany. Raha manaja ny rafitra isika, ny sinoda lehibe, ny sinoda paritany, ny aty amin'ny fitandremana, misy vokany eo amin'ny fiainam-panahiko sy ny fiainam-panahanao ve ny fanajanao ny rafitra, ny fanajantsika ny rafitra. Misy vokany eo amin'ny fiainam-panahantsika ve ny hatsaran'ny voninkazo, ny hatsaran'ny fiangonana. Misy vokany ve raviny reny, fa ny voa dia andrasan'ny tompo amintsika. Izay ny hevitra azo atolaka aty amin'ny fiainam-panahy mikasika an'ity famantarany amin'ny aviavy tsy namoty. Hevitra faharoa dia hoe tsy fampianarana magia akory nataon'ny tompo eto, fa tena fampianarana momba ny fahatokiana tanteraka an'Andriamanitra. Tsy rafitra fa tena fambolena finoana hamokatra amela ny olona hiasa mba hamoha. Dia fampianarana koa eto ny amin'ny fahatelo, fampianarana ho an'ny azafady ny finoana sy ny vavaka. Eo amin'ny 19:20 sy 20:20 ohatry ny tena mivadika tampoka ny resaka, tsy ny amin'ny aviavy lasa maina ny zava-dehibe, fa te hampiditra ny tompo hampianatra hoe ataovy matanjaka ny finoana mba hahavitana dingana lehibe ka amoazana tsara ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Ity moa zany tokony hampieritreritra antsika ary tokony halalinina bebe kokoa ny hoe na inona no angatanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo. Zany sika tsy maintsy mandinika hoe inona moa zany le valim-bavaka azo amin'io? Mino fa angataka gâteau dia mino fa azo anniversaire androany amin'ny finoana. Iny efa itinga hoe ho azonareo hony. Fahaza makanikany amin'ny Jakobo, raha hoy ary ny jentilisa hoe ahoana ary io ozinareo, nareo kristianina dia ahoana ozintsika mamaly an'io? Zay mihitsy.
raha manontanytany atsika ny olombelona ohatra atsika hoe ahoana ary nareo mangataka nareo ho salamaka nefa maty ary ny havanareo valim-bavaka izany mahazo valim-bavaka izay fa tsy hoe tsy mahazo izay a ary valim-bavaka araka ny sitrapon'Andriamanitra mahazo izay a valy ny eny na miandry na tsy dia alefaso any amin'ny Jesoa izy Getsemane izy inona ny valim-bavaka Jesoa tao Getsemane inona ny valim-bavaka azon'i Jesoa ndany ianao mifantsikery ihany valim-bavaka izay valim-bavaka Jesoa nangataka hoe esory amiko ny kapoaka fa ny valiny dia hoe ndeha mifantsikery ihany fa ny antsika mantsy rehefa hoe mamaly vavaka ny tompo dia hoe izay nangatantsika dia azo tsika fa mamaly vavaka ny tompo araka ny sitrapony ampiadana anao fa raha toa Jesoa tsy nanaiky ny valim-bavaka dia naninona maty izy dia maty tsy nitsangana tamin'ny maty fa nampandalovon'i Jesoa ny azo n'Andriamanitra ny azo fijaliana izy dia avy eo vao nipoitra ny valim-bavaka nijaly izy fa tonga nanamboninahitra dia io foana ny tenin'ny ny religieuse anankiray hoe nangataka rozy tamin'ny tompo aho fa hazo misy tilo nomeny aho azonareo ve izy tsy hoe ndeha hanapaka rozy ity ary fa ianao religieuse mahafinaritra ty fa tiako ianao dia tia ny rozy fa voninkazo rozy ny nomeny maharitra sady mamoa be dia be azonareo ve valim-bavaka izany fa tsy hoe inona koa ary ty rozy ty zavatra misy tsilo ty aila izy namoaka rozy ohatran'izay mamaly vavaka mandrakariva ny tompo ary mampiadana antsika ny valim-bavaka izay omeny izany ny havalin'ny olona izay mety hiady hevitra amintsika mety any an-trano sika raha riva dia hitarika fanompoam-pivavahana dia raisina andininy faharoa amby roapolo ahoana io vavaka mba ho fampanadinana fa hanala fanadinana ianao ka ahoana tsy afaka akory tamin'ny indrina eny dia azavaina aminy fanoharany amin'ny rozy sy ny voninkazo rozy valim-bavaka azony masera sy ny sisa sy ny sisa azavaina aminy ny valim-bavaka nomeny n'Andriamanitra ny Jesoa valim-bavaka Getsemane dia toy izy mitantaran'i Jesoa fa nga izy hoe maty dia loha tsia takizay reo ary ny foto-kevitra anankitelo izay azontsika raisina Andriamanitra tsy voafitaky ny ivelany na tsara manahoana ny rafina na tsara manahoana dia tsisy dikany izany fa ohatrany hoe hazo beravina fotsiny sika fiangonana miara-mandroso amintsika beravina mitady W sy ny sisa zao dia adino sampana dia ny finoana koa dia zava-dehibe mahatanteraka valim-bavaka ary ahavitana dingana lehibe anjerana tendrombohatra izany hoe ny zavatra eritreretinao tsy ho vita dia vitanao fa tsy mazile izy tena finoana ndao ary sika fampiarana ho an'ny fiangonana mety hoe tena tsara be ny tetika asantsika fiangonana mety hoe tsara ny rafitra araka voalaza teo mety hoe misy anarana mahafinaritra ny anaran'ny fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara izay ifalitsika mihitsy fa tsy ataoko hoe ireharehantsika hoe ny fiangonana misy atsika dia any Jesoa fa hafa ny sasany hoe fiangonana zao na fiangonana izao hitenenana anaran'olona na hitenenana zavatra hafa fa ny antsika dia izay mihitsy hoe any Jesoa ny fiangonana eny tsara izany aiza koa moa nisy hoe hazo tsisy ravina fa tonga dia vono ohatra misy izany fa indraindray tadiavina angamba hoe tsisy ravina mihitsy io hazo io fa tonga dia voankazo misy karazany an'izany fa tsy ampalibe aloha fa mba manao hoe fikarohana inona ny hazo tsisy raviny mihitsy kanefa tonga dia vonona fa raha ity sary ity zany indreo ny rafitra manomboka amin'ny rafitra foto-dravitra asa hitantsika ny azo tsapahitanana natao ohatra teo indreo ny rafitra fitondram-piangonana
indreo ny fandaminana samihafa amin'ny fanatanterana ny asan'ny fiangonana moa mitondra vokatra ara-panahy ho an'ny olona mifanerasera amin'ny fiangonana vereny ho antsika kristianina. Aminao manokana tena mamoa vokatry ny ravina sy ny ravitra sy ny sisa ve ianao. Tena miteraka fibebahana ve ny zavatra izay mirafitra eo amin'ny fiangonana, anatanterana ny asan'ny fiangonana. Ireo tetikasa rehetra izay narafitra ny fiangonana eo amin'ny fanatanterana izany miteraka fibebahana ve sa manahoana sa dia lasa koraviny fotsiny, lany vola fotsiny fiangonana nao an'ity tetikasa ity, tsy mibebaka akory zareo. Anao ohatra zao ohatra raha nampianatra nanao ny korsika, izay ny ilazana azy vetivety, dia lazaina aminareo fa enina tamin'ireo mpanao koro dia niditra katekomena, zava-dehibe zany. Fa tsy hoe lany vola fotsiny teo ny fiangonana, fa tena misy fikirizan'ny tompona andraikitra ao manao izay haloran'ireo olona misitraka ny tetikasa ohatra, haloran'ireo tena raha ifampandraifana izany tompo izy dia hirosony amin'ny asan'ny fiangonana. Na atao amin'ny fahalemem-panahy na atao amin'ny somary masitsika, tsy maninona fa mila mamoa fa tsy hoe lasa koraviny fotsiny reny tetikasa reny. Zavatra faharoa dia ny fahatsika mieritreritra ny hoe mandiny teny sika ho antsika mpitariky, ho antsika mpanompon'Andriamanitra. Talohan'ny ijaliany Andriamanitra dia nitady fanavaozana sy nanadio. Alohan'ny Pasika izany dia misy ny fandinihan-teny. Tadiavin'ny Tompo ao anatin'ny herinandro masina ny hanonganantsika izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny tranoko atao hoe trano fivavahana fa tsy atao fieren'ny jiolahy. Mandinika isika mpitarika sy mpanompon'Andriamanitra eo amin'ny fiangonana ny hoe so mbola tsy zany ny fiangonana, so mbola misy zavatra raiky tapisaka ao amin'ny fiangonana, rafitra tsy mamoa ao amin'ny fiangonana. Ahoana ny anosehana azy io ahatonga vo, ahoana ny anosehana ny kristianina ahatonga vo. Zany ny fandinihan-tenantsika. Inona ny tokony latabatra ny tokony mbola ahonganao tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mialohan'ny Pasika 2024. Ny fahatelo dia finoana miasa. Fiangonana dia tsy maintsy mivavaka amin'ny finoana ary matoky fa ahazo valim-bavaka ampisy vokatra tsara eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Matoky an'Andriamanitra amin'ny zavatra sarotra. Misy tendrombohitra be ohatry ny sakana tsy ahafahana mihoatra na mandroso, dia mila matoky ny Tompo isika ary mivavaka amin'ny finoana mba hialany ireny sakana be tsy ahafahana mandroso ireny. Mila fantatra koa izany hoe inona ilay tendrombohitra be mba hioarana. Entina mivavaka esory ihany io tendrombohitra io fa tsy hainao ohatra mivavaka bebe fa io vato misakana Jesoa mivavaka izay. Tova matanjaka ny finoana mba ahafahantsika matoky fa ny Tompo dia manao ny tongontsika toy ny andiera vavaka, andefantsika ny amin'ny avoana hioatra lavidavitra kokoa. Misy fanontaniana ireo fa raha mety nareo dia tapena aloha le mba tari-dalana amin'ny vaniny. Ao anatin'ny vanim-potoana ny karemy sika. Inona ny ifandraisan'ny tia anjara mofinainantsika ety amin'ny karemy. Dia ny ary vakianareo ny voalohany, valiny voalohany. Dia nareo no mandinika. Be ravina ve ianao, fetsiketsehana re ato izany e. Be fetsiketsehana be mihitsy ianao atao am-piangonana, tsy fetsiketsehana pozy fa mety ho izany ihany koa. Fa ianao ve tena mamoa, tena iainanao ve fibebahana ary misy vokany ho an'ny hafa indrindra ve ny fijoroanao ho kristianina, sady hazo be ravina be rantanana fotsiny ianao. Fa
tena misy vokany ho anao aloha ho an'ny manodidina anao ve ny maha kristianina anao. Fandinian-tena ao anatin'ny karemy zany, beravina ve asa mamoa. Inona ny faharoa? Mba tsy ho tsara ivelany fotsiny sika fa tena andinika ny ao am-potsika. Tena tsy ivelambelany fotsiny fahatsarana fa iainga any anaty. Iainga any anatytsika misy fahadiovam-po miatrika ny pasika. Iny moa zany tao anatin'ny akatoka angamba raha tsy diso. Valin'ny fahatelo ao amin'ny 9:20 sy 20. Ny karemy dia fanamafisana finoana ary fiainam-bavaka. Raha mamaky ny 2:20 zany sika dia mitarika antsika iainan'ny karemy ka ampitombo finoana amin'ny alalan'ny soratra masina sy iaina ao anatin'ny vavaka ity soratra masina ity. Ny karemy dia fampiorenana ny finoana amin'ny alalan'ny soratra masina ary fampitomboana fiainam-bavaka. Raha toa zany ianao atao hoe tsy vanim-potoana ny karemy, ny vavaka adiny 2 isan'andro, amin'izao karemy zao ataovy adiny 3. Ampitombo re zany ny fiainam-bavaka ao amin'ity vanim-potoana ny karemy ity ary ataovy vavaka amin'ny finoana vokatry ny soratra masina indrindra koa. Famantarana manaitra antsika ny momba ny aviavy, milaza fa Andriamanitra dia tsy mijery ny ivelany mba tsy ho ravina fotsiny sika ary mampirisika fa atanjao ny finoana mba hanana fiainam-bavaka ho tsenain'ny valim-bavaka araka ny sitrapon'ny tompo isika. Izay ariavana ny fiarahantsika mandinika ny soratra masina, ny zahana trano moa ny anafoy an'izy ity, tsonjovana andreo sampana miditra ao anatin'ny fandarana maraina toy izao dia ny farany eto ivavaka aloha isika. Isaoranay ianao Andriamanitra no ny fitiavanao, nametraka anay manoloana izao soratra masina izao ary nitarika anay tamin'ny fanahy masina mba hahafahanay mandinika ka nahatakatra ny hevitra ao Andriamanitra izay tompony teny manodidina izao soratra mafina izao. Tompo, mba tsy ho fiangonana beravina fotsiny izahay fa ho fiangonana mamoa, mba ho fiangonana miorina tsara amin'ny finoana amin'ny alalan'ny teninao amin'izao vanim-potoana ny karemy izao ka ho feno vavaka, hitombo amin'ny fiainam-bavaka. Eto ary izahay dia mangataka anao mba hanampy anay bebe kokoa, azonay mamoa ny voamendrika ny fibebahana raha miala eto amin'izao toera-masina izao dia hamasino ny fitondrantenanay, hamasino ny fiteninay, hamasino ny asa aman-draranay. Raha miala eto amin'izao toerana izao izahay dia aoka mba ho feno finoana ary ho feno vavaka dia ho fantatry ny olona fa hafa ny manompo anao sy ny tsy manompo anao. Mivavaka aminao izahay ho an'ny zavatra rehetra mitranga manodidina anay, ny firenenay mbola ao anatin'ny fotoana ny fanarenana, mety atao fotoana ny fanavozana koa arak'izay vetesina ombieny. Ampiory Tompo mba ho ataoko tafavoaka amin'izay heritreretana ho lalana ombana, amin'izany fanarenana izany, amin'izany fanavaozana izany. Aza velana ho andeha irery ny mpitondra isan'ambaratonga sy ny vahoaka tsirairay. Mivavaka aminao izay ho an'ny fiangonana, mba ho fiangonana tena mamoa ary hahatarafana ny fahatsaranao eo amin'ny vo izay miseho eo amin'ny fiangonanao. Naizanaiza misy azy ireny amin'ny toerana misy ny fahantrana, any amin'ny firenena manan-karena, any amin'ny firenena mandalo fizahan-toetra toy ny ady sy ny arety mandringana. Tompo, mbola hamoa ihany ny fiangonana na mety karakaina aza ny toerana hijoroany. Entinay ambavaka ankehitriny ny ankonana nametrahana ao anay, ampitoero ao amin'ny isam-baravarana ny fiadananao ary amin'izay olana mety sedraina Andriamanitra, fifandraisan'ny mpivady, ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ny isa-mpianakaviana. Amin'izany dia miasa ianao mba
ho hitanay fa efa niaritra azo fijaliana ianao mba ho fampihavanana. Petraka eo am-pelatananao ny asa mandrarahan'ireo ray aman-dreny sy ny tanora efa amperinasa, ny fitadiavanasa ho an'ireo vita fianarana, ny filofosan'ireo tanora amin'ny fianarana sy ny fanovozam-pahendreny, ireo zaza sy ankizy izay marefo ary voatafika satana mandrakariva. Tompo arovy ny zandrinao. Entina eo anatrihanao ireo mpisehatra amin'ny fampianarana sy ny fanabeazana, ireo amin'ny fitsaboana, ireo amin'ny fandriam-pahalemana, indrindra ny zanakao Andriamanitra ny amin'ireny andraikitra masina ireny. Tompo, amarino ny fandraisany andraikitra, amarino ny asany. Apetraka eo am-pelatananao ny momba anay manokana, amin'ny fanoloran-tena masina, amin'ny fahasalamana, amin'izay fikasana tsara, amin'ny adi-panahinay koa. Atambatray ny vavakay amin'ny ampianarin'i Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay io ny anina sahaza ao anay, ary mamela ny herokay tahaka ny namelanay izay meroka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso tanteraka aminareo ny jodran-tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra ny Jesosy tompontsika hampiandry indro lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny ranony fanekena mandrakizay, izay ny hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, hanao ny sitrapony, ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahany eo masony, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Ho an'Andriamanitra irery anany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.